ao anatin'ny asa fiahina ara-tsosialy indray kosa ary akoatra maha-orinasa ara-toekarena azy isan'ny lahara-pahamehana izay apetraky ny paraboly Madagasikara ihany koa moa ny fijerena ny tontolo ny fanabeazana sy fampianarana ny fijerena ny fiainan'ny mponina ihany koa eto Madagasikara noho izay indrindra ary dia nizara fitaovam-pianarana ho an'ireo ankizy izay tezaina eo anivon'ny toby sosialy village de la joie etsy Imery Mandroso ny paraboly Madagasikara tatitra hoentin'ny Lovra Manantsoa. Ankizy misa 590 tezaina ao amin'ny toby sosialy village de la joie etsy Imery Mandroso no zarain'ny paraboly Madagasikara kojakoja-pianarana. Tamin'ny alarobia lasa teo no nitanterahana ny lanonam-panolorana ireo kojakoja-pianarana voalaza ireo. Tafiditra ao anatin'ny lahara-pahamehan'ny paraboly Madagasikara tokoa ny fampiroboroboana ny sehatry ny fanabeazana. Iroso bebe kokoa amin'ny resaka etika sosialy paraboly Madagasikara. Zany hoe tsy dia tena hijanona amina resaka fampitomboana ihany resaka mpanjifa amin'ny parabola fa iroso bebe kokoa ihany amin'ny resaka sosialy ary fahatsapan'ny parabola fa manana andraikitra ihany koa parabola amin'izay resaka sosialy izay. Le araka sosialy izay moa zany dia mitraika bebe kokoa amin'ny resaka fanabeazana. Zany hoe fanabeazana sy indrindra ho an'ilay ankizy faran'izay kely ary anisan'ny manana fahasahiranana tsy afaka hita bebe kokoa amin'ny fanabeazana izay. Tamin'ity voalohany etsika ao raisin'ny paraboly ity zany dia resaka sosialy izay dia safidin'ny paraboly ny centre village de la joie any Imery Mandroso izy io. Centre anankiray mitaiza zaza manodidina ny eo amin'ny 500 sy 700 eo. Fanampiana hita amin'ny paraboly hoe mendrika satria mendrika ho tohanana ihany koa io centre io. Marihana fa io centre io dia centre maleo tena tsy misy fanampiana avy any ivelany fa dia amin'ny alalan'ny ezaky ny tompona andraikitra sy ny mpanampy izay mety vonona no manampy anazy dia anisan'ny nanapahan'ny paraboly safidy voalohany hoe mendrika fidelana be ary mendrika tohanana ny etsika tono centre ataon'ny centre de villageois io. Miara-miasa akaiky amin'ny ministeran'ny mponina sy ny fahina ara-tsosialy ny paraboly Madagasikara amin'ny fisafidianana ny toby anaterana sy anatanterahana ny asa sosialy no ny fandraisana anjaran'ny mpanjifa ihany koa no nahatontosana izao rehetra izao. Mpanjifa parabola dia nafahanay natotosany etsika sosialy io nafahanay nanampy an'ireo ankizy ireo sy parabola rera fa miaraka mpanjifa ihany koa. Toy foana zany asa sosialy eto parabola dingana manaraka mbola tsy afaka faritana mazava hoe ohatrany ahoana fa ny fantatra fotsiny tsy maintsy amin'ny resaka fampianarana ihany. Natao moa ity asa sosialy ity amin'ny maha-orinasa tompon'andraikitra ny paraboly Madagasikara ihany.